Miavana manalo amin'ny tompo anapaky ny pontsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Sotranao izay raha eo noho ny amin'ity andro alatsinainy 3 Mai 2020 ity, izay androganao anay indray ny mofinaina ho anay anio. Dia vokizy zavatra avy amin'ny teninao izay manana anay resy faherezana amin'ity tonoandro ity. Sotra Jesosy. Amen. Tisanao ny amina faharoa, toko faharoa, 5:12 no anjara mofinaina ho antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka aminareo izay rahalahy ny amin'ny fihevian'i Jesosy Kristy tsika sy ny anangonana antsika eo aminy, mba tsy halaky mihetsiketsehana amin'ny saina na mpatahorana ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izao toa avy aminay laza fa efa mindony andron'ny tompo, aza mety ho fitahan'ny olona akory ianareo fa tsy ho avy izany azy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy nota dia ilay zanaka ny fahaverezana. Ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay vavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaroanareo va fa fonom-bola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza ny zavatra izany taminareo, ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehoana azy amin'ny fotoan'andro, fa miasa sady ny zava-miafina dia tsy fankatao aman-dalàna kanefa mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny ihany dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Jesosy Tompo amin'ny fifinain'ny vavany, amin'ny fanany, amin'ny fisehoan'ny fiheviany. Ny fiheviany iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra, ary ny famitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay very, satria tsy nanay ny fitiavana ny fahamarinana izay aminjena azy izy, koa izany no ampananteran'Andriamanitra fiasan'ny fahadiso-kevitra aminy ny lainga mba ho elona avokoa izay rehetra tsy ny marina ka makasitraka ny tsy marina. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto dia ambarana antsoina hoe fiemorana. Ny fiemorana dia miseho amin'ilay zava-miafina lehibe dia ny tsy fankandroavan-dalàna. Zany ny famantarana sy fahagagana mandainga rehetra mba mitondra famitahana sy tsy fahamarinana andinina ahatonga ny olona tsy akasitraka ny marina. Tonga ho amin'ny fahadiso-kevitra tanteraka izany. Ahoana nahatonga sy ianao tsy ho latsaka amin'izany? Mila mangataka amin'ny fanahy masina an'Andriamanitra manakrivo isika izay mampihaiky antsika amin'ny fahotahitsika, mampalala antsika ny zavatra rehetra, mampafantatra antsika na dia ny eo am-pon'Andriamanitra miafina azy, satria ny fanahin'Andriamanitra no fanahy fahamarinana. Izy mampianatra antsika ny zavatra rehetra. Koa n'ity andron'ity antsika mba tsy ho latsaka amin'izany fiemorana izany tonga amin'ny tsy fantakan-doavan-dalàna, ny famantarana ny fahagagana rehetra mandainga rehetra sy ny famitana sy ny fankasitrahana ny tsy fahamarinana. Isika mba tsy tonga amin'izany ka tonga amin'ny fahadiso-kevitra tanteraka. Voaka izasy ianao mangataka amin'ny fanahin'Andriamanitra ny fanahy amin'ny fahamarinana izay hampianatra anao ny zavatra rehetra sy hampatsara anao ny marina rehetra. Amen. Sotranao izay raha eo fa nahariarinao fa tsy maintsy ho avy ilay fiemorana, tsy fankandroavan-dalàna, ny fankasitrahana tsy fahamarinana, ny hahatonga ny famitahana amin'ny endriny rehetra, ny hahatonga fahadiso-kevitra. Ampianaro izay mba tsy ho latsaka amin'izay. Ampianarana manan-kariva Tompo manana ny fonendry ka zonay manisany andronay avelomana ity ka ikiranay tanteraka aminao fa kanamiza amin'izay fa ianao manonteny fiainana satria sitrakainy ary hivavaka hoe anay izay nandanitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao atao any sikaponao dia tany tahaka ny andanitra nenay ny anina sazo anay amanolany erokay tahaka namelana izay nika taminay izany tondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy no fanjakana sy lery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny Tompo amintsika ny zao todrano izay tononona amin'ny anaranay zanaka fanamasina izao. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo
ka samy ho tanteraka ko ka ovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo amin'ny tenanareo ka ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy mitsika matoky izay nianatra anareo tsy adisy anina nefa izany. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.